Ho ampitombona mandrakariva ao amintsika ny ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Azo antoka ny voninahitr'Andriamanitra. Azo antoka ny voninahitr'Andriamanitra. Asongadiny mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny 2Petera faharoa toko voalohany, andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faha-iraika amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa tsy nanaraka izay anganongano noforon'ny fahafetsen'ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany, fa nahazo laza amam-boninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-mipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay. Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Azo antoka ny voninahitr'Andriamanitra. Azo lazaina fa nivoaka tamin'ny fahanginana ny apôstôly Petera. Raha tsy ahivitsika vao mofinainantsika tsela akory zay, raha niseho tamin'ny mpianatra telo lahy tao an-tendrombohitra Jesosy tamin'ilay niova tare, dia voalaza any amin'ny filazantsara fa tsy mba nilazalaza izany tamin'iza na tamin'iza, fa dia nangina ireto mpianatra nahita izany. Eto kosa, eo anatrehan'ny toe-javatra sarotra, manahirana, azo lazaina mihitsy tsy azo anoarana, eo anatrehan'ireo fampianaran-diso maro be izay maniry ohatran'ny anana ho ny fitenenana. Andaniny ny fampianaran'ny bokin'ny Petera dia mifantoka kokoa ny amin'ny fiavian'i Kristy. Ankilany manao azy mihitsy ireo mpampianatra sandoka, dia tery am-panahy ny apôstôly, mamoaka ny version apôstôlika, version na témoin oculaire, zany hoe mamoaka ny foto-kevitra azo antoka tena izy amin'ny maha apôstôly niara-belona tamin'i Jesosy Kristy azy. Eto arak'izany, tohan-kevitra tsy azo hidovirana, sady fambara no antoka ny amin'ny izay iavian'ny tompo lay fiovatare tao an-tendrombohitra. Fiovatare izay natrehan'ny apôstôly Petera, tena lazainy mihitsy fa efa hitan'ny masony, ary ambarany fa efa nandre le feo tao izy. Hitan'ny masony lay laza sy voninahitra nomen'Andriamanitra avy any an-danitra any Kristy, ary renay ny feo izy ny tena ity no zanako malalako izay sitrako. Tena pirofo mitohaka amin'ny tenda ny amin'ilay voninahitr'Andriamanitra azo antoka tao amin'i Jesosy, io izay ambaran'ny vavolombelona nanatry maso ka tsy mitantarangano na milaza bobo
na milaza nohony amin'ny fahaizan-dra sy ny fahalalana ratsy azy fa vavolombelona nanatry maso. Ambarany eo ihany koa fa marina tao amin'i Jesosy Kristy ny famohan-kevitry ny faminaniana rehetra, ireo faminaniana mesianika dia toa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy milaza midika zany fa tsy araka ny fisainana maha-olombelona fotsiny ihany ny famohan-kevitry ny soratra masina, fa tena misy asan'ny fanahy masina mihitsy araka izay voalaza eto. Tsy avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra noho ny tenenany olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Tena hitan'ny apôstôly mivantana ny laza sy ny voninahitry Jesosy tamin'ny fiovatare tao an-tendrombohitra. Tena azo antoka ilay voninahiny, ary mbola izy ihany koa no milaza fa ny fanahy masina no nahatanteraka ny faminaniana tany aloha ka tanteraka ao amin'i Jesosy ilay Mesia. Azo antoka ny fanambarany ny soratra masina satria ny fanahy masina no miasa ao aminy. Noho izany, mbola azon'ny apôstôly antoka ihany koa ny fiaviana amin'ny voninahitry Kristy indray. Mbola azo antoka fa tsy maintsy ho avy amin'ny voninahiny, ary raha vakitsika eo alohan'ity soratra masina ity dia ambara fa tahaka ny miserana aloka rahona fotsiny ihany ny fiainan'ny zanak'olombelona mitoetra eo amin'ny trano lay, izay ny filazany azy eo amin'ny nomboka ny 120 hatramin'ny 510. Fa azony antoka fa tsy maintsy mbola ho avy Kristy amin'ny voninahiny hanaisitra io trano lay natao tanana io ka ampitoetra azy any amin'ny mandrakizay. Riavako malala ao amin'ny tompo mampianatra antsika lesona maro be zany tenin'Andriamanitra zany. Eo aloha voalohany indrindra ny tsy hanarahantsika foto-kevitra na karazana fahamarinana etsy aroa izay to marina, to mety, to mendrika nefa tsy araky ny famohan-kevitry ny soratra masina, ary to tsy mampamirapiratra ny voninahitry Kristy. Za dia miteny aminao riavako malala, miorena tsara ho ny fiangonana misy anao fa aza sodokany amin'ny fampianarana etsy sy aroa ka tonga anao hivarolavo ho any amin'ny fampianaran-diso. Fa ty tenin'Andriamanitra ty koa dia mampianatsy antsika fa ny soratra masina irery ihany, ao no iaonantsika amin'ny Kristy, ao no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra, ao no ahitantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Izay rehetra te hiaona amin'ny Kristy, izay rehetra mangetaeta amin'ny Kristy, izay rehetra te hitady, te hiaona, dia ao amin'ny soratra masina no hiaonany amin'Andriamanitra. Tsy voatery andeha ho any an-tendrombohitra, tsy voatery ho any amin'ny hanao pelerinage any Israel na any amin'ny toerana izay heverinao fa masina, fa ao amin'ny soratra masina irery ihany. Ary tsarovy fa izay marina hatrizay dia mbola ho marina mandrakizay. Io Kristy izay efa nambara ny soratra masina io no hitsenany mino rehetra eny amin'ny rahon-lanitra, hiseho amin'ny voninahitra sy famirapiratana, ary milaza aminao ary avako malala fa azo antoka izany. Izay no fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay amin'ilay voninahitra sy laza famirapiratana izay mitety vanim-potoana marina amin'ny fotoana rehetra hatramin'izay,
ka mandraka ankehitriny ary ho mandrakizay mandrakizay. Mametraka ny finoanay eo ambony fanorena ny teninao zahay, fa ny teninao rery ihany no fahamarinana. Amin'ity andro anio ity zay dia tondram-bavaka manokana, Tompo ny fitorinan'ny filazany tsara ny fahamarinanao eo anatrehan'ny fampianaran-diso maro be, eo anatrehan'ireo fikambanana, fiangonana izay miorina etsy sy aroa kanefa mitaona ny olona ho any amin'ny lalan-diso tsy araka ny ambaran'ny teninao. Ianao Tompo no anitsana, andrantsana, amongotra ary hiaro ny finoan'ny fiangonana, hiaro ny mpino tsy ho azon'ny fitaoman-dratsy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.